raha nanomboka omaly zany ny fampelezan-kevitra ao anatin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana natanterahana izay fampelezan-kevitra izay ny fanadina-mpanjakana CEPE manahoana ny mety fifandrofin'ireo daty anankiroa ireo aiza ho aiza ny mety fisian'ny filaminana amin'ny fanatanterahana izay hoentina amintsika eto anatin'ity fanadihadiana ity ny valiny izay. Ao anatin'ny andro fahaenina ny fampelezan-kevitra izany hoe ny talata amin'ny 1 Jolay ho avy izao no anatotosana ny fanadinana CEPE. Raha nambarany teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena tsy hanelingelina ny fizotro fanadinam-panjakana amin'ny fisian'ny fampelezan-kevitra. Laza ihany koa mpitandro filaminana fa efa misy ny fandaminana napetraka mba hizoro ny fanadinana ao anatin'ny filaminana tanteraka. Io zany ny CEPE koa moa dia ao anaty sécurisation dia ao anatin'ny asan'ny mpitandro filaminana koa. Antananarivo zany a ireny toerana reny zany voalohany aloha zany dia efa mandeha ny sécurisation ny sujet zany. Toerana misy ny sujet dia misy mpitandro filaminana zany miara-miasa amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'ny fiarovana reny sujet reny. Matetika koa moa ny sujet raha ohatra ka tsy eto Antananarivo dia apetraka any amin'ny bureau gendarmerie na police raha tsy eto Antananarivo. Reny zany dia efa arovana tanteraka ny sujet. Mandeha ny propagande ozy ianao mandeha ihany koa ny CEPE dia ny fanao moa dia ireny toerana centre d'examen reny dia tsy maintsy misy mpitandro filaminana reto an-drenivohitra moa zany dia ny police no misahana azy, ny manodidina Antananarivo dia ny gendarmerie. Misy andehana miaramila zany andehana mpitandro filaminana ny tena marina mitandro filaminana amin'ireny centre d'examen zay. Ny mpitandro filaminana izay miantso fiara-miasa amin'ny candidat mba hanaraka amin'ny fepetra napetraky ny teo anivon'ny préfecture de police amin'ny toerana afaka anaovana famoriam-bahoaka amin'ny fampelezan-kevitra.